hamono aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Nandeha araka hivavaka isika. Isa maraina tahaka an'izao vao miratra amin'ny masonay dia mitodika any aminao izahay ry Jesosy Kristy tomponay eo. Satria hitanay ary tsapanay ary resy lahatra izay fa ianao no loharanon'ny zavatra rehetra, ary indrindra na izao andro androany izay tsy mbola nitiavinay akory izao dia avy aminao izany. Ary endriky ny fitiavanao ka ny any ataonay dia izao, indro ary ny tenanay Tompo, avozinay isan'andro tahaka izany koa ny fanoloranay ny fiainanay mba hanjakanao Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao irery no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana ny Isaia 1:7 indray ary ny mofonay na hozaraina amintsika mikasika ny amin'ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Dia izaho izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izao Jehovah no manao izany rehetra izany. Amen. Manambara ny fiandrianan'Andriamanitra lehibe ry havana ny soratra masina izay hitantsika eto. Izy no mamorona sy manao ny zavatra rehetra, mamorona ny mazava sy mahary ny maizina. Inona ny dikan'izany? Ilay mazava sy ilay maizina izany dia tsy inona akory fa ny fihavanana, ny fandriampahalemana, ny fiadanana, ary rafitinina dia izay zavatra tsara miseho eo amin'ny fiainantsika, mahafaly sy ny sisa. Ary mifamatotra amin'izay koa anefa dia izy ilay mahary izany na manao an'ireo mety zavatra mampalahelo, mampanaitaina ny fo, ny saina mampanahy, mety ho loza izany, mety ho tsy fahombiazana izany. Io ilay antsoiny hoe maizina hitantsika eto. Eto koa ry havana dia miharihary fa lehibe sy ambony ary mahery mihoatra an'ireo mpanjakan'ny tany ity Andriamanitra ivavahantsika ity, satria hainy tsara ny nampiasan'ny Kirosy, mpanjaka Persiana. Jentilisa izany, tsy nanompo an'Andriamanitra akory, tsy mahalala an'Andriamanitra akory. Nefa dia izao mpanjaka lehibe satria grande puissance tamin'izany fotoana izany ny Persa na ny Iraniana amin'izao androntsika izao. Kanefa dia hainy no nampiasa izany hanafaka ny olona, ny vahoakan'izay babo tany Babilona. Ry havako, eto izany dia mampieritreritra antsika fa na ny jentilisa aza dia ampiasain'ny Tompo mba hanafaka ny olona. Izy nefa ao anatin'izany dia mijery sy mahasoa izay mahatsara antsika mandrakariva ry havana. Noho izany dia voalohany aza manilikilika ny hafa, eny fa na ny jentilisa aza, fa tsy fantatrao ry havana izay hamonjy ianao. Eto dia marihana tsara, resaka hoe mamonjy fa tsy manaraka ny fomba amam-panao, ny finoany sy ny sisa akory, tsy izay mihitsy. Fa raha mamonjy tahaka an'izao nataon'ny Persiana, nataon'ny Kirosy izao, dia izay ny zava-dehibe loharanony izany. Dia ilay Andriamanitra Isy Zanaka ary Fanahy Masina izay vavahantsika fata amin'ny mason'ny olona ry havana. Faharoa, manana ny heriny sy ny fiandrianany amin'ny zavatra rehetra ny Tompo. Ary io koa dia tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Ka noho izany dia andeha hivavaka mandrakarivantsika mba ino sy hatoky ary hanantena azy na inona miseho amin'ny fiainana. Indrindra moa fa raha zavatra tsara, tena isaorana sy hiderana azy izany. Fa raha zavatra ratsy sy nampalahelo koa dia mbola isaorana azy koa izany, fa avy amin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Eto ary ry havana dia izao, lasa eritreritra aho mandinika ny amin'ilay ohabolan-drazana hoe izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Eny, mety ho eto tokoa ve izany? Eto amin'ity ilay hoe Andriamanitra no mamorona sy mahary an'ireny toe-javatra samihafa miseho amin'ny fiainantsika izay. Eny, mety izay tokoa ve ity hoe izy izay mahasoa dia ataon'Andriamanitra ity. Eny, andao eritreretintsika sy saintsaintsika izany ry havana. Fa ny irariana dia hitombo hatrany ny fonona sy ny fahatokintsika any Jesosy Kristy. Amen. Andeha ary araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao ary izay fa ianao no mamorona sy mahary an'ireo toe-javatra samihafa miseho amin'ny fiainanay. Ko ampianaro izay hitodika aminao mandrakariva amin'ireny rehetrarehetra ireny Tompo. Tsy hanome tsiny ny hafa, tsy ho kivy, ary indrindra koa tsy hiverin-dalana, fa dia handroso hatrany amin'ny fanompoana anao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany sy hametrahanay ny fiainanay ho avy feno fiadarana. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.